izy hoe amintsika zany volontaire mahalany mahafantatra tsara ny tenany mahafantatra tsara zany hoe attribution directeur de campagne zany dia mba manana zany profil directeur de campagne zany tsy vitany hoe bovosy fotsiny io fa misy zavatra bebe jerena am'zany dia mino fa tsika rehetra tsy zovina am'zay pasteur Gerilana anankiray izo ny anankiray ny olona Zambiro zay zany pasteur Gerilana rehefa natolisa zany izay hevitra zany amin'ny pasteurady zareo tsy jany zany fa tsy matsianao izy zany 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 olona Zambiro ndray Zambiro ndray tsy hevitra zany sarotra ihany koa zany anolotra azy aloha zany mba olona eky any zany no atongotra antsika assistance zao zany ndray mandeha ny roquette zany dia manolotra ny monsieur Aja dia le partenaire technique izay miara-miasa amin'ny pasteur rehetra zany dia manolotra ny monsieur Paolo Raolinarivo Paolo administrateur civil izy zay tsika tsika rehetra koa manangan-tanana zany malany azy tsika zany dia atsangatsika ny tanana zany tsika rehetra zany taton'ny ZFM antoko politika ideona fandresena ny fantratra izay nifidy ny directeur ny campagne atsika miazakazaka dia miazakazaka tokoa fotoana ny voany datim-pifidianana zany nandrasana dia rehefa mivoaka ny datim-pifidianana dia dika amin'izay fa tsy maintsy ho an'ireny fifidianana isika zany na isy ny fifidianana na tsy isy dia tsy maintsy mametraka ny rafitra rehetrarehetra tsika mba ahafahantsika ny anaovy fifidianana zay ny zavatra lehibe indrindra amin'ny candidat dia ny directeur de campagne raha ny directeur de campagne namotramotraka malazolazo sy dynamika tsy manana ny faiza manao momban'ny fifidianana dia voalohany indrindra dia miady any amin'ny 0% na 1% na 2% ny candidat zay izy za dia tena niasa aloha mihitsy tamin'ny directeur-ny campagne io hoe izy no atao satria tamintsika tato anatiny dia efa niarahantsika netapo fotoana nieritena mihitsy ary tsika hoe tsy izy vitanay io raha mitoerana misy azy zava-dehibe zay atao hoe fanendretena zay satria hoe tsy voninahitra ny tadiavina fa ny hoe azahoana tafita amin'izao ady mifantrana ny arahantsika manao zao iray mandreny poroa efa pieno azy foana amin'ny radio sy amin'ny télévision famoakefy izy olona ao gouvernement conseiller ny premier ministre fa izy tena tsy mataora sady tsy menatra ary tsy mataotra ny sezaka hoe ombany eo ny kritika ny zavatra tsy mety atao tonga fanjakana le izy ao anatiny dia za tamin'izany nahita hoe mety amiko koa io conseiller ny premier ministre io raha sitrapon'Andriamanitra ka tafaresaka amiko dia mba ho resahako sao dia mba afaka miresaka itsika mbola tsy mivoaka ny candidature tamin'izany mbola tsy mivoaka koa ny fa tamin'ny heritaona tamin'ny 26 juin mbola tsy manao déclaration fankahita teny afoloisa dia teny ano resaka taminy za mila miresaka aminao fa rovintsika miona za koa sisy dia resaka aminao pasteur fa rovina miona lasa teny voaka ny déclaration niantso ahy izy ta théorie sao dia tokony miresaka tsika pasteur tena ianao ny nadrasako dia mifampiresaka
dia efa hatramin'izay zany efa niara efa nisy fivoriana foana nataonay tamin'izay dia nresaka taminy sao dia mba mety aminao ary nianao directeur de campagne zaho izy pasteur raha misy olona naresy lahatra anazy dia enao am'roapolo politika rehetrarehetra ireo zaho izy katolika fa za resy lahatra aminao amin'ny programme anao sy ny mahaolon'Andriamanitra anao sy ny fahitsinao sy ny mamarina anao ozy aho mantsy azy zaho apocalypsy fa za koa resy lahatra amin'ny fanazavanao na dia tsy apocalypsy anao fa katolika fandraisana satria ny antoko politika GFFM dia ho an'ny olona rehetrarehetra ary za fa nametaka mihitsy hoe tsy hoe olona tsy maintsy apocalypsy daholo ny olona hiara-asa fa raha izay dia tsy nanangana antoko politika fa zay olona vita anontsy ty firenena ty andeha marina sy nihitsy na inona finono na inona fivavahana dia andao isany metana dia profo zany zavatra eto dia iarabanao zany voaloharan'olonarivo ary misaotranao nanaiky any mpanetretena mametaka ny mpanajana nareo namana zay candidanisy nanolotra teo sy hoe dia za loatra no namirapiratra no mahay fa mety safidin'Andriamanitra no atao fakahita tamin'ny pasteur dia safidiny aho no hitondra le tolona tamintsika zay hamalany azy dia misaotra nareo no miteny tamin'ny voalohany hoe hifanampy itsika dia raisina mpitiavana faharoa manarakaraka an'izay mitodika amin'ny parti GFFM araka ny teny amin'ny tamin'ny voalohany teo tsy tonga handrava fa hanamafy ny fihavanana sy ny fitiavantsika ny pasteur indrindra tsy fa candidat satria nisy zavatra tsy vitanareo tsy vitako ary misy zavatra tsy fantanareo mahakasika an'izay antoko zay izy moa nitenenina teo zay hoe mpirahalahy mianala atsika ianareo tokoko za tokonareo ary tsy zaho mihitsy no hanao verrouillage satria nanimba ny filoha hatram'izay dia mifisia ny verrouillage ny président mpitondra na dia so Christine mitondra tetiko raha mahatratra ny verrouillage izy dia tsy maintsy hatoto ka zay zavatra zay zany barrière zay no hosokafatsika fa amin'ny maha-fezera-deroatsika zany dia tsy maintsy ankatsika ny alamin'ny président ka misaotra betsaka amintsika amin'izay zavatra zay tsy ho lava resaka aho fa tokony atanao président fa tsy hanaraka io miadoha zao lehilahy mijokatinao